tona anaritra reto ministra reto ngamba hoe tsy ny Facebook moa dia mba tiako tenenina za zany rehefa mamaky azy io dia mba mekely za tsy mitovy amin'ny olona masika fa ohatrany mba mitondra fiomezana kely oa le mamaky Facebook indraindray satria lasa ohatrany tsy le Madagasikara mandroso ny resanao mba hampandrosona ny resanao fa zavatra mampiome mampitokiky ho izy mazenga zay dia sorananjareo mampitokiky fa za dia nisy nanatitra teto ireo gouvernement reo nanatitra teto niraisiny président Cyril Ramaphosa moa zany tsika tamin'ny Maly fitsidiana arakasa moa zany natao tany dia maro ny zavatra ny fanakalozana hevitra tao ny fomba mba hitongavantsika makany amin'le repoblika vaovao tadiavintsika zay tao koa moa zany ny fangatahantsika malagasy ny fanampiana mba hanasorana n'le ataontsika hoe sazy kely sisany amin'ny Union africaine satria fantatsika fa ny Afrika Atsimo anisan'ny firenena matanjaka eto Afrika ary manana ny maizy azy amin'ireny fikambanana reny dia ny SADC sy ny Union africaine zany dia nanaiky izy ny hanampy antsika amin'izany nanaiky koa izy ny hampiditra antsika ho partenaire ao anatin'ny BRICS io sy ny hampandray anjara antsika amin'ny sommet izay hatao any Inde amin'ny volana Jona sy Jolay. Ankoatran'izay moa zany dia ny fanekeny ny fanolorantsika ambassadeur vaovao apetraka any Afrique du Sud narapitso dia rapitso arao izy ny famaliny dia raisinay ny ambassadeur nareo. Ankoatran'izay moa dia maro ny fihaonana toy ny nataonay tany Abu Dhabi dia maro ny opérateur ny mpandraharaha izay te hiasa te Madagasikara niaona taminay be da be izy ny tany misy ny resaka siramamy vita amin'ny fary zany izay nandrosoanay ny hevitra ny mba hijerevan'zareo mikasika ny sirama ny fiaraha-miasa azo atao famelomana ny sirama io dia misy solotenatsika mety afarany any amin'ny herinandro dia orinan'izay izy makaty amintsika tia mijery ny fomba azo anaovana ny sirama io. Misy koa mpandraharaha izay afaka mamboatra lalana izy ihany mahita ny financement ny fomba hamerenana ny vola no mety mbola ifampiresana fa ny nangatahako tamin'izany dia ny fanokafana ny lalana makany Maintirano zay ny nangatahana mbola miandry ny fitongavany tokoa tsika ny anaovana sonia ny taratasy fiaraha-miasa miaraka amin'io entreprise io. Aty le menaka andare manala-tasy manalamony manala-tasy reta. Orkla, azafady aloha azafady. Tena reraka mihitsy manintsika anao. Fa zao. Aiza ihany le fanovana ny resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy sapanay mihitsy Thierry taiza nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha nandravatrano omaly ve ianao dia atsangana vilara-pitso valio aloha raha tsy inonako. Ay, hitanao zany ianao ihany tena avaly azy. Ry namako, ny tranom-pody no vitany vava fa ny fanovana kosa antsika rehetra miaraka. Fotoana fanavao zany zao andao mba hanavao toe-tsainy namaraina na atoandro na hariva. Ny zokobe raha amandreny Constant Ravelson dia miarahaba azy tonga soa eto amin'ny topan'izao. Arabantsika rehetra atsika amin'ny teknika rehetrarehetra ao ny piahiny rehetra indrindrindrindra fa 9 kosa androany fa nareo misy fety angamba rapitso mamaky anareo efa maimaiky ho farany volana mafa 9 raha tamin'ity anandro ity betsaka reo hoe trangan-javatra mifandraiky amin'ny politika ny lafin'ny teknika stratégique ohatra ny orinasa jirama ny raha pitsarana samy hafa ihany koa moa isany hoe nanamarika an'izany ny ohatra ny resaka fanapahana mikasika ny sodiaty ny adihevitra ihany koa politika mikasika ny orinasa hafa omaly ihany koa no ny gadona avy any Abu Dhabi ny fitondram-panjakana notarian'ny colonel Michael Randrianirina
izay hoe betsaka ny zavatra andresana zany teny vato mikasika an'io asa nahoana mety hoe hofipetrany sy ny hofandehany ao anatin'ilay fiaraha-miasa ara-teknika sy ara-stratéjika maro samihafa satria ohatrany hoe raha ny sara mitranga zany miatsisika toy ihany koa zoko be constat Ravelson ny hoe firenena vahiny maro samihafa ny amerikany efa mandony baravarana nisy valiteny ndresana moa zany omaly mikasika ny hoe ahoana lay fikasana andefa findramonina eto betsaka reo sary mitranga ny rosiana ihany koa miezaka hoe mametraka ny toerany ahoana fipetraka ireny sy ny hoe zavatra misy miaingana amin'ireo hoe zavatra nitranga zany ka amin'ny jirama ihany koa jirama io manapa-kevitra tena ty herinandro teo ty zany misy zavatra ohatran'ny hoe fandehanan-draharaha ohatran'ny fandehanan-draharaha ohatran'ny hoe tsy maintsy natao tsy maintsy mandeha izany kanefany tena misy akana anatra ao antsika vao eo maheno an'le adevitra kely teo tamin'ny onjapeo teo le hoe fanovana aiza ihany ty fanovana de fanovana tsy vita fa misy fanovana mody kely bitika fa raha raiketitsika ho tena fomba raikitra ato amin'ny firenena l izy iny no mitarika ny tsy mipody koa le ratsy taloha raha atao iny miteny an'le orinasa zao mitoko teo miteny an'le tany le dia tany Abu Dhabi miteny ny amerikana le orinasa nge ohatran'ny fanovana kely bitika le hoe de nivoaka ny karaman'ny zany manko tsy de fahita taloha zany hoe mitsinjo an'le mpiasa ao anatin'le fifanolanana zay apetrako fifanolanana politika misy karazany orinasa akaroa tena ngeza be teto amintsika zao de orinasa nafangaro tamina fahefana politika mihitsy ny miarovana azy lasa tsy maty manota tsy mandoa hetra tsy manefa ny trosan'ny pampindram-bola avy aty amin'ny firenena na ny fiaro zany na ny sonapary zany de hoentina politika ny raharahana orinasa iny de maty le mpiasa maty le mpiasa satria tsy mandeha amin'ny ara-dalàna ny nitondrana an'le orinasa fa dopage zany dopage politika de takizay keo zao ny ina ty ny sodiaty zavatra tsy tokony isy akory ange ren'le filanjalanjana banderole sy sisy fa ny lalàna amin'ny lalàna de prioritaire zany hoe loha laharana ny momba ny fiveloman'ny mpiasa rehefa misy olana an'io de zay zao ny nampiarina de eo any maka an'le resaka hoe modipitsony kely zay raha ohatra zay ka natao hoe ny atsara-panahan'le mpitondra fotsiny hoe de mba olo marina tsara toe-tsaina betsaka manko manao le toe-tsaina le toe-tsaina le toe-tsaina de hoe tsara toe-tsaina iza no milaza aminao fa raha pitso rafaka pitso de mbola ohatr'izay ihany ny zavatra iseo tao amin'ny firenena eo napetrako aminao le fanovana ny zavatra takireny de tsara angalantsika anatra mihitsy hoe ahoana ny ahatonga an'ireny zavatra tsara reny atonga le zavatra ratsy aloha voafefy tsy afaka iverina ntsony atao amin'ny firenena de any amin'ny fikaonandoam-pirenena zay reo mpiasa ny orinasa ny velomina tamin'ny dopage politika ireo tokony anana azy ho lazainy mihitsy satria mifatratra any amin'zareo le adila politika manko zany hoe anatra politika zany sy anatra hoe ara-toekarena le sary mitranga hoe noho ny fampifangarona ny resaka fahefa-mpanjakana sy ny orinasa de lasa ohatry hoe lasa sorona sy indray lasa sorona mihitsy le piasa ary fitaovana izy le ampilanjana banderole sy sisiny nefa ny resaka zo fotsiny zao de le zava-dratsy zany de tokony voafefy amin'izay hita ny fomba amefena azy tsy hipoditsony eto amin'ny firenentsika de le zavatra tsara ohatran'ny maningana kely de ohatran'ny mahafaly tediavina ny fomba hatonga hoe tsy afaka iova amin'izay fa zay tokoa no faleny eto amin'ny firenena eo akatoka le fikaonandoam-pirenena antsika mahatonga amin'ny teny an'izany manako lazaintsika reny zany zao de zavatra kana anatra maka an'le Abu Dhabi tsy tapis rouge fa tapis bleu nataony tamin'ny tengasy ny kabary ina koa moa ny akaray-tany tetenavy de naresaka tamin'le hoe orinasa goavana ikarakara ny angovo ina moa angovo tsiritra
de moa angovo aza vozina fa zanary manavaona io fa tsy ianao ataovy hoe angovo tsy rehetra lovain-jafa raha lay hoe lalatsaina hoe tirable raha tena entina tirable io tsy mijanona eo am'zafy fa mandrakizay io ny rano ny masoandro sy ny sisa amboaritsika iny teny iny zay zao ohatra nita hoe zavatra tsara zany tia président tsara zany fa izy milaza aminao fa eto amin'ny firenetsika de ho tsara saina ohatry zany daholo zay mifandimby ao dikany tsy maintsy ataonao fomba hahavoatery an'izay mpitondra rehetra eo handeha amin'ny lala mahitsy ohatran'izany misy arofanina mila petraka misy arofanina tsy maintsy hapetraka mihitsy ary zay tokony eritreretintsika any amin'le fikaonandoam-pirenena takizay keo le jirama zava-dehibe kosa ahoana fijerinao an'iny satria hoe niova lay talie général zay hoe vaza jiosy de reny hoe amin'ny lafindray hoe mame fikisana ny manampaizana malagasy gasy ardraindray milaza hoe avaly amin'ny jiosika avaly amin'ny hebreo vazivazy iny fa entakan'ireny kio de na vazaha io na gasy io a ny zava-dehibe tokony hipetraka voalohany de hoe tsy hanony roa antelo eto amin'ny tanitsika zany hoe jirama ampiasaina vondron'olona hampandadizana atsika menakava ary hampandadizana ny fanjakana malagasy zany hoe tsy maintsy mipetraka eo koa ny momba ny angovo ary anisan'izay ny jirama ka zay nisan'ny olana kely tsy hoe manapaka anao lay saramitrangany tamin'ny hoe nanindra lay jirama teo aloha de nisy an'lay hoe fiaraha-miombinantoka tamin'ny FMI appel d'offre international tsy mamitasytsika de ohatrany hoe ireo nandony karamany izy mbola mandoha voly eto amintsika de mametaka mifepetra ahoana ny ilana am'zay ka nisy nanolotra koa rehefa avy any Rwanda rangary de nanolotra olona de zay fandaminany tao ka tsy hainao fa zavatra io azo ifanamboarana foana io zany FMI zany raha ohatra ity DG vaovao ty zao eo le mombamomba azy ahitana hoe olona anisan'ny mety havitan'ity ve ray zay fa eo koa ny karazany hoe engagement karazany hoe zavatra etsoroan'ny firenena malagasy etsoroan'ny FMI rehefa mifanaraka ny tadidokanga momba an'io tsy hasoloana foana ny olona zany hoe resaka contrat ange zany raha amin'ny raha indrangana ka raha hoe nalana izy Ronwes contrat de zay alahelo any de misy fomba ireglena an'izay foana mbola milaza von'ny vanampy izy ary hoe rehefa milamina de lestage eto de zay ho ialeto Madagasikara raha baso zany misy fomba ino moa zany hoe fomban'olona mifanaja ohatry zany azo atao raha fa tena anina raha contrat ny azy de hita eo ny contrat hoe rehefa foanana contrat anao de zao ny tambiny zany tsy de tena problema fa izao fahitatsika foana mako io amin'ny jirama io aririna any amin'ny hoe rivaza ry gasy ny sisa fa amin'ny tindray mandeha ty aza ririna antsony fa le fomba ahatonga ny angovo ho tena hery ary manda vy ampisontrotra ny firenetsika mihitsy zay ny tokony ho jerena manomboka any amin'ny jirama zany io resaka io sasala am'izay ny hitako amin'le izy miverina kely amin'le Abu Dhabi tsika eto ateny tsy misorona tsy mahalala ny atsipriany azao raha iza hoe inona ny fanarahana amin'le orinasa fa ty orinasa ty zany de orinasa efa tena mihezineza orinasa manko ny karakara le feonantany Abu Dhabi ary io de orinasa tena matanjaka raha lay matanja be mihitsy ary mifantoka amin'ny le angovo tsy ritra lazaiko teo le hoe angovo aza vozina tsaka le renouvelable mifantoka amin'iny raha tsy diso orinasa io de ohatrany hoe misy fanantenana be mihitsy zany tsika fa hoe iara-iasa amin'ny orinasa io de eto zany mampito ty momba zay ny maha-politika ny teny raha vao hiditra amin'izany hoe orinasa azo avozina na orinasa tsy ritra zany ohatra hoe avy amin'ny masoandro de zao ny zava-dehibe tonga de mandalo ao an-tsaina hoe anankin-doha atsika ve tsika de lasa mpividy ny aviany fotsiny nefa tsika manana an'izay ilaina
momba an'io angovo vaovao io angovo azavozin'io angovo tsiritra avy amin'ny masoandro manana zay ilayntsika na amin'ny anaovana ny ino ty anaovana ny plaky na amin'ny anaovana ny batterie tahiry an'le angovo manantsika tsika manana manjarano grafita tsika manana ino ty silicium raha atao resaka adala ny silicium fasika mba fa tsy ohatr'izay tsy tsotsotra ohatr'izay akory le izy tsika manana ilmenity tsika manana le akora saro tadiavantsika zay miditra amin'io eto Madagasikara eto ary mitilitily an'io mba ny Amerikanina zao ary amin'ny ino ty ary amin'ny fa toliary sansa mbola miady ny atia pasin-dava zao mbola oa be sanefa any misy an'le vovoka saro tadiavana eto ambonin'ny tany ilaina amin'io zavatra io ny tiako lazaina de zao amin'ity ray mandeha ty zany a oka mba tsy hanao ny lalan'ny riny rajoelina de nanafatra de mampidera plaque solaire mampiditra tomobile elektrika isan-karazany mihitsy zay vao mainka manan-kizo atsika reny aloha zao satria ny tomobile elektrika anao ampidirina eto ange ny chargena an'io ange toenao tsy maintsy solika ihany ohatra fa indrindrindrindra izy tsy nieritreritra mihitsy ny hampiditra an'izany hoe mba tsy fitrandrahana fotsiny eto amintsika fa misy fakana akora fotsiny fa misy fanodinana mihitsy fa tsika manjary fakana akora fotsiny a de manafatra ny vita avy any an-drareo tsaroko nakarirary foanay taloha ny jinina tamin'izany mbola mifampitadiavana satria deuxième république tsy manafatra sotemamy manao ny jinina lasa ny jinina ianao indray mividy an'lizy miimporte ka miresaka an'izany aloha nefa lay saramitranga hoe mirasa hoe nisy zany le zany ty hoe ny akora fototra manantsika ny manganiesy ny sisa ny silicium sy ny sisa fa hoe efa manana lay fahaiza manao afana mitrandraka an'le metsika mba tena hoe ahodiny eto zay le ilaina zay lefa ny firenena rehetra madinika afaka ny sandratra io nge le lasan'le lazain'ny vazaha hoe pays émergent fa haizana manao an'izay le mampivady an'le hoe za manana akora ianareo mahay ny firenena sy ny raisam-pirenena mila nyty solaire sy ny sisy batterie ty ndahoara fa de atsangana eto Madagasikara de ahodiny eto Madagasikara de zay vao ahondrana zava